Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramirahabatsika ry afaka tratra ity sabotsy fito ny volana febroary ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny fialan-tsanamasina araka ny jaona toko fasivy andiny voalohany ka hatramin'ny fafito fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ry havana. Raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka ary ny mpianany nanontany azy hoe raby io iza mono nanota io lehilahy io va sa andray aman-dreniny? De teraka jamba izy. Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io nanota na ndray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asana izay naniraka raha mbola atoandro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao dia fahazavana izao tontolo izao. Rehefa nilaza any izy dia nandroa tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora dia nahoso ny mason'ilay jamba ary hoy izy taminy andesasao ny masonao any amin'ny vary Siloam izay atao hoe raha dikan'ny rahina. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Ilay masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Vao tamin'ny volana janoary lasa teo ny alarobia fa 14 janoary no mofinaina ao antsika ity perikopa voalahatra novakiana tamin'ity andro anio ity miverina zany vao tsy ela hotsika teo nolesahana izany mofinaina izany. Ka anefa moa mahatsara ny mateny averina ny filazan'ny epistily nosoratan'i Jaona, noho izany dia zava-dehibe ihany ny hamerenana mamaky izany indray ary zava-dehibe koa ny afatra tian'Andriamanitra lazaina mahatonga verina indroa arak'izany tsy maninona akory izany. Ka andiny ny fafito no hoentina mampaherenao indray amin'ity indray maka ity ary hoy Jesosy taminy andesasao ny masonao any amin'ny vary Siloama dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Raha ohatra ka mijery ity tendron-dranomasina ity isika dia misy mpandray anjara telo eo. Ny voalohany dia ny mpianatra izay niresaka tamin'i Jesosy nahita ny olana ny hoe io misy olona jamba teraka tany an-kibon-dreniny, inona ny mahatonga azy jamba, nanota ve izy? Satria tsy tonga ho azy zao fahajambana izao ry Jesosy fa matoa io olona io jamba dia manota izy izany na mety ho ndray aman-dreniny koa, ndray amin'ireo ihany nanota. Ny mpandray anjara voalohany dia ireo mpianatra izay nanana fijery ataontsika hoe tsikera ny zavatra nitranga. Ilay faharoa, ny mpandray anjara faharoa dia Jesosy izay namaly ny fanontaniana ary tsy nitovy ny fijerin'i Jesosy sy ny fijerin'ireto mpianatra ireto. Ilay maka nisy olon-kendry anankiray. Nisy olon-kendry anankiray niteny manao hoe raha ohatra ka ataovy hoe mamangy ao anatina tokantrano anankiray ianao, ataovy hoe miditra ao anatina tokantrano anankiray ianao, mampandroso anao ao amin'ny tokantrano ny olona anankiray. Ka rehefa miditra ao amin'ilay tokantrano ianao dia ny zavatra hitanao ny vovoka eny amin'ny latabatra misy azy, ny vovoka eny ambony fahitalavitra, ny vovoka eny amin'ny rindrina na eny amin'ny seza, na ny trano kara sendra tazanao eny amin'ny rideau, na zay no hitanao. Dia raha izay no hitanao sy izay no manaitro anao voalohany dia aza miverina ao amin'ny trano intsony ho ilay olon-kendry. Aza miverina ao amin'ny trano intsony. Ny antony dia izao, ny antony tsy tokony hiverenanao ao amin'ny trano intsony tsy hoe satria maloto ny tranon'ilay olona, tsy hoe satria maloto ny zavatra nandraisany ianao, tsy hoe maloto satria nisy vovoka dia tsy mendrika ny idiranao, tsy izay ny tokony tsy hiverenanao ao. Fa aza miverinao intsony satria ny fijerinao ilay olona no hafa mihitsy. Hoy ity olon-kendry anankiray. Ny fijerinao no hafa mihitsy. Noho izany dia ny fijerinao no nibaiko ny fihetsika ao. Noho izany dia manjary tonga tao amin'iny olona iny ianao, tsy ny fo madio no nidiranao tao amin'ilay olona fa inona lasa ny tsinety
ny zavatra tsy mety eo aminy, ny vovoka no hitanao, tsy hitanao ny fahalemem-panahiny nandray anao, tsy hitanao ny fahatsorany nandroso kafe na nandroso dite ho anao, tsy hitanao ny varavarany nosokafany napipetraka anao, zany tsy hitanao, fa ny hitanao de zao lay vovoka, lay zavatra tsy mety, zay no ny bahana atao an-tsainao. Tsy zany akory ny fifankatiavana. Ny fifankatiavana tsy mijery ny tsy mety ny voalohany hita, fa izao ny fifandraisana am-po hoy ty olo-kendry. Izay ny zavatra atao tsapa amin'ity tantara ity. Rehefa nijery ilay jamba ireto mpianatra reto, de ny fahajamban'lay mpianatra, ny fahajamban'lay jamba no hitan'ny mpianatra voalohany. Ny fahajamban'lay jamba no hitan'ny mpianatra voalohany, ary tsy fahajambana fahajambana no hitan'ny mpianatra, fa ny fahadisoana ny hoe matody jamba ity olona ity, de na izy diso na ny ray aman-dreniny diso. Ary zay fijeritsika mandrakariva zay no fijery mpianatra, na zay fijery mpianatra zay no fijeritsika mandrakariva. Mijery ny olona tsy amy lafiny tsara, fa avy hatrany dia mijery ny olona amy solomason'ny fitsarana avy hatrany. Mijery lay olona amy solomason'ny fitsarana avy hatrany, hoe matoy io ohatry zao de nanota io zany, matoy io ohatry zao de nanota zany ray aman-dreny. Ny fijerin'i Jesoa anefa tsy zay. Ny fijerin'i Jesoa tsy tahaka ny fijerin'ny mpianatra, tsy fijery ny tsara no fijerin'i Jesoa, tsy fijery mitsara ity jamba ity ny mason'ny fijerin'i Jesoa, fa fijery mahita ny zavatra tsara, hoe hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra nefitra zao. Eto ary dia hoy Jesoa tam'lay jamba, mandehana sasao ny masonao. Tsy de lay jamba loatra ny tiany Jaona teneniny eto, mandeha manasa ny maso fa mpianatra. Ny mpianatra koa eto ny tiany Jaona, isika mpamaky ity filazantsary ity, no tiany Jaona mandeha manasa ny maso tsika mba ho sitrana. Satria ny fijeritsika ny mpiarabelona amitsika mihitsy no tiany Jesoa iova. Ny fahajambana eo amin'ny mason'ny mpianatra, zay manjary fahajambana eo amin'ny mason'ny mpamaky ko, ndraindray tsika ny davanandrotsika de zao jamba isika. Jamba amy lafiny hoe mijery, fijery mitsara avy hatrany no hijerentsika ny namatsika. Fijery manilika avy hatrany no hijerantsika ny mpiarabelona amitsika. Fijery mangarika, fijery feno fialonana, fijery zay mieritreritra ny hafa ho fahavalo, ho adversera mandrakariva. Tsaroantsika tsara ny tantaran'ny Kaina sy Abela. Inona moa ny fototra ny olana teo amin'ny Kaina sy Abela? Samy nanao sorona izy roa lahy. Ndray tantsaha, samy tantsaha moa izy ny tena marina. Ndray tatsapam-boly, fa ndray tantsaha-piompy. Nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatitry i Abela, fanatitry ny piompy, satria ny voaloham-boka ny voalohan-teraka rehetra tao tamin'ny miopiny no nataony an'Andriamanitra. Nanao fanatitra koa i Kaina, fa nakasitrahan'Andriamanitra kokoa ny fanatitry Abela, hafa ny fijerin'ny Kaina any Abela. Tsy midika hoe tsy tiany Andriamanitra anke Kaina, fa tam'ilay fanatitra ny ray makiny fotsiny, tamin'iny ray makiny fotsiny, tamin'iny aloha zany de mba neny Abela ny nakasitrahan'Andriamanitra. Andriamanitra afaka mifidy zay ho akasitrahany sy tsy akasitrahany, fa tsy midika akory hoe tsy tiany Andriamanitra Kaina. Ny fanatitra Abela nafinaritra an'Andriamanitra tamin'iny ray makiny, fa tsy midika akory zany hoe de narian'Andriamanitra Kaina, fa saingy ny fijeriny Kaina ny toe-javatra ny tsy nadio hany ka jambo Kaina, jamban'ny fieritreretan'ny tenany, jamban'ny fahakalana, jamban'ny fialonany Kaina, ary tena havita namono ny rahalahy. Ary dia izay maso izay ny tian'ny tompo hositranina amin'ity Jaona toko fahasivy ity, jambany olombelona. Ary mahajamba ny olombelona ndraindray tsy lay fahajambana ataontsika hoe amy lafiny klinika, fa lay fahajambana amy lafiny hoe ara-panahy indrindrindrindra, ara-pifandraisana indrindrindrindra, mitsara avy hatrany, manameloka avy hatrany,
mieritreritra ny tena ho tsara noho ny hafa, mieritreritra ny tena ho miendrika noho ny hafa, mieritreritra ny tena ho mahavita noho ny hafa, ary mieritreritra ny hafa ho ratsy mandrakariva, mieritreritra ny hafa ho diso mandrakariva. De ho Jesosy mandehana sasaony masonao. Zavatra roa ary no tsapantsika mitediny soratra masina ity. Ny voalohany de zao, ny fanadiovana ny masontsika, ny fijerintsika, ny namantsika de zao, tsy madio ny fijerintsika io raha tsy eo Jesosy. Hoy ny filaza ny andininy fa eninazy, de naka fety Jesosy, nandrora tamin'ny tany, tena nao fety, tena oson'ny maso an'ilay jamba, tena misy asan'ny Jesosy ny fanadiovantsika ny fijerintsika, lay fijery mangarika, lay fijery vilana, lay fijery zay midika fijery moa fantatsika rehetra amin'ny siansa, fa ny maso tsy mamitaka mihitsy, ny vava mety ho mamitaka fa ny maso tsy mamitaka. Zany hoe be dehibe midika zavatra maro ny fijery, midika zavatra maro mihitsy, vakina fotsiny ny fijery. Ary de eto dia tsy afaka manova ny fomba fijerintsika raha tsy eo Jesosy, ny fijerintsika ny namantsika, ny fijerintsika ny mpiarabelona amitsika, ana de ny fijerintsika ny tenatsika aza. Tsy voadio atsika araka ny tokony ho izany raha tsy eo Jesosy. Na de ny fijerintsika ny tenantsika range mety ho diso hoe, mety ho diso mieritreritra ny tenantsika ho tsinitsinitsika, mieritreritra ny tenantsika hoe iza moa zay sa inona moa zay mety ho fijerintsika ny tenantsika koa fa nohitra am'izany hoe tsisy oatra mihitsy, inona moa ny hafa, tsisy ilana sanatra indrany. Jesosy no manadio, ny voalohany manao dingana, manaisitra an'izany fahajambana, diso eo amin'ny fijerintsika zany. Fa ny faharoa de zao, isika koa manapa-kevitra hanasa, hanaisotra zany fomba fijery disotsika zany. Ny fijerin'ny maso de bakeo ny fahadiovan-tsaina sy ny fahadiovam-po sy ny fahadiovam-pitondratena, mifamatotra ireo. Noho zany de taon'ny Jesosy itsika ry havako, hanadio, hanasa ny masotsika mba hahiratra. Ka rehefa mahiratra de mahita ny zavatra araka ny tokony ho izy, mahita ny zavatra araka ny tokony ho izy. Nisy boky kely anankiray vao tamin'ny ity herinandro ty no vakiako, fa tsy tsaroko ny lohateny lay takelaka nisy azy, hoe nanazava hoe ahoana moa ny ahafantaranao fa velona tsara ianao, salama tsara ianao. De nisy zavatra vitsivitsy ny tenenin'ilay mpanoratra, fa ireto zavatra telo na efatra reto no nanaitra. Voalohany de zao izy, ny ahafantarana fa velona tsara ianao, de ianao mahita ny manodidina anao, afaka migaga, ka mba tsy misy matao teny hoe migaga loatra, fa hoe afaka mahita fahagagana, mahita fifaliana, mahita fahafinaretana amin'ny zavatra mitranga manodidina anao, ka mbola afaka mioraka hoe wao mahafinaritra be izany. Ohatra hoe maheno mozika tsara ianao de afaka hoe hay tsara be zany mozika zany, na mahita ankizy kely mikakakaka zazakely meme ianao de mety hoe hay mahafatifaty be lay zaza, na mahita ny hatsara ny zavaboary, na maheno ny fofom-boninkazo manitra be, na maheno ny hatsaran'ny ny hira ataon'ny mpiarabelona na ny hira ataon'ny artista, de mahatsiaro hoe misy fifaliana ary mioraka amanao hoe hoay tsara be zany. Raha mbola mahatsiaro an'izay ianao, velona tsara ianao zany. Fa ny maty tsy mahatsiaro an'izany intsony, ny olona makany amin'ny fiaina tsy hita tsy mahatsapa an'izany, fa ny olona velona tahaka anao de mahatsiaro hoe hoay zany tsara ny andro androany, hoay zany tsara n'izany sakafo zany, hoay zany tsara ny mpiarabelona, hoay zany tsara ny rivotra, hoay zany tsara ny zavaboary, hoay zany tsara ny feo an'le olona, hoay zany tsara n'izany fekiry zany, mbola velona ianao. Fa ny faharoa de zao, raha mbola mahatsiaro ianao eo amin'ny fiainanao, ka mbola mahita hoe mahatsiaro hoe tsy rariny koso zao, de mbola velona ianao. Mahita zavatra tsy rariny, ohatra hoe andray
fa maninana ataon'izao io olona io, fa maninana ampijarina tahak'izany izy, fa maninana noetraketrahana tahak'izao, maninona mandeha amin'ny tsy fahamarinana tahak'izao. Raha mbola ny teny frantsay sensible, raha mbola mahatsiaro an'izany zany zavatra zany ianao de izao velona ianao zany. Zany olona manana mbola afaka manana fifaliana sy fanantenana. Fa misy olona tsy mahatsiaro an'izany intsony, na de efa miaina ao anatin'ny tsirarina, na de efa manitsakitsaka ny zon'ny olona, maka ny fananan'ny olona, mietraketraka, manimba fiainan'olona, manala-baraka olona, mandrava fiainan'olona, miteny ratsy olona, miteny ratsy fiainan'olona. Rehefa nefa tsy tohina mihitsy, tsy taitra mihitsy, de efa tsy ao aminy intsony zany ny fahavelomana. Fa ny olona velona tsara, manana fiainana de zao olona mahatsiaro, mangirifiry, mikikiky eo anatrehan'ny atao hoe tsirarina. Azay no hita eto, mamafa ny fahasambantsika Andriamanitra mba hananatsika fony tempo ny fitiavanamana, ka mahatonga atsika mangirifiry eo anatrehan'ny tsirarina, mahatonga atsika mitroatra eo anatrehan'ny tsy fahamarinana, ka manapa-kevitra hoe ndeha ovana izao fiarahamonina zao, ndeha ovana arak'izany, ndeha sasana izao fahajambana zao. Re afaka malala am'izao farany herinandro zao dia te hampahiratra ny masontsika Jesosy, te hanova ny fijerintsika izy, ny fijerintsika n'Andriamanitra, mba ho fijery ny fijerintsika n'Andriamanitra ho Andriamanitra fitiavana, ho Andriamanitra mitantana, Andriamanitra mahatoky, Andriamanitra tiantsika, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, no hijerentsika n'Andriamanitra, fa tsy jamban'ny fitiavan-tenantsika itsika ka Andriamanitra izay irak-rahantsika no heverintsika ho Andriamanitra, Andriamanitra ampanipotsika ny toetratsika, na ampanipotsika ny fialantsika no heverintsika ho Andriamanitra, de misy fahajambana ao anatintsika. Tiany Jesosy arany anaiso toe zany fahajambana zany, ka hisokatra ny masontsika mba hahitantsika ny toetra tsara, ny mpiarabelona amintsika, hahitantsika ny fahatsaraan'Andriamanitra, hahitantsika ny fahatsarana ny zavatra rehetra zay omen'Andriamanitra atsika. Zay mahatonga an' Jesosy eto manao hoe raha amin'izao tontolo zao de fahazavan'izao tontolo zao tsy hitatsika ny fahazavan'i Jesosy, fahazavana an' Jesosy raha tsy mahiratra ny masontsika. Noho zany dia esoriny Jesosy, asain'i Jesosy sasana manapa-kevitra isika, iova fijery mba hahita ny fahazavana. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny soratra masina zay mampatsiaro anay fa ianao no manaisotra ny fahajambana eo amin'ny masonay. Fahajambana zay mahatonga anay malaky ny tsara, manana fijery mihiba mandrakariva. Tsy mahita ny tsara zay ataonao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay, tsy mahita ny tsara zay ataon'ny namanay akory ary. Na de zay ezahan'ny namanay atao mba hatsara ny fiainany sy hatsara ny fiainanay aza, tsy tsapanay satria jambo zahay. Jambo zahay dia tianao ny hampahiratra anay, de manapa-kevitra ianao hanadio, ary manapa-kevitra koa ianao haniraka anay mba hanadio ny masonay. Misaotra Tompo am'izao farany herinandro zao fa mamangy anay ianao, dia meteza hanadio ny fijerinay, mba hanananay fahadiovam-pijery, ka fijery feno fitiavana no hijerenay ny namanay, ny mpiarabelona aminay, de ny fijerinao Andriamanitra antitra sy famindram-po no hijerenay ny mpiarabelona aminay, ka hanananay fo mangoraka, hanananay fo mitempo, de ny fonao Andriamanitra hamonjy ireo zay mila vonjy, mila tohana, mila tanana avy aminay. Zao farany herinandro zao Tompo, de tahio ny tontolo andronay anio, ny tontolo andro hiavozanay amin'ny fitiavana namana, hiavozanay amin'ny fitiavana anao Jesosy, hiavozanay amin'ny fitiavana amin'ny mpiarabelona aminay. Misaotra Jesosy. Amen.